Rosia faritra Moscou tanàna Mozaisk. Fiangonan'i Joachim Siana. Miditra ao anaty fiangonana izay. Ny gorodona ao amin'ny fiangonana dia vita amin'ny taila. Fomba mahazatra. Ary eto dia toy ny hoe nisy karipetra sara tarehy napetraka teo amin'ny tany. Tsy karipetra nefa izany. Ity dia taila seramika. Tena sara. Ny fitehirizana sara ny fonontany dia mahagaga. Olona maro no nandeha niangona sy tapaka. Saingy toa vaovao ny taila. Nanontany ny tompon'andraikitry ny fiangonana teo an-toerana ao. Tsy naverina tamin'ny laony ny taila gorodona tao amin'ilay fiangonana. Ireo dia taila tranaintena avo lenta. Na dia efa 100 taona sy tapany aza no lasa. Misy soratra avy amin'ny mpanamboatra eto. Kostur, Moscou vavahady mena faritra. Raha ny marina ity dia sy mpanamboatra fa solotena ny varotra. Ny taila seramika dia novokarin'ny orinasa alema Villeroy-Sibor. Kremlin ao an-tanànan'i Mozaisk, katedraly Saint-Nicolas. Tranobe ny hatsaran-tarehy manaitra. Hafa kosa ny ao anatin'ny fiangonana. Ny taila mitovy amin'ny tany. Ny loko sy ny lamina samihafa dia natao amin'ny toerana samihafa. Lanitra feno kintana eo amin'ny gorodon'ny tempoly. Tena isan-karazany ny endrika sy ny lamina. Ao amin'ity fiangonana ity ny taila seramika dia nianjera tamin'ny toerana. Nanjary hita ny mariky ny mpanamboatra. Ny orinasa Polony Merriwill avy Warsaw. Ny orinasa Salema Villeroy-Sibor. Ny soratra metlahy miazigy dia manondro fa taila alemana tena izy eo. Zany hoe natao tany Alemaina. Ny vavaka amin'Andriamanitra dia lasa sara kokoa raha mizoro amin'ny taila avo lenta sy tsara tarehy ny mpino Rosina. Natao tany Polonina sy Alemaina. Toa tian'ilay Andriamanitra tsy toa ny fiaraha-miasa teo amin'ny orthodoxa Rosina, ny katolika poloney ary ny protestanta alema.